Manolotra ny Araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray anatin'ny fandarana lalino iarahanao amin'ny sampana fampalalam-baovao ny Cool TV FM. Ny toy ny fitrandrana fasimainty ataon'ny orinasa Toliara Saints any amin'ny faritra Atsimo Andrefanosy. Ny fandraisana ndraikitry ny tsirairay sy ireo fikambanana manohitra izay fitrandrana izay. Ny makasika ny fivarotana ny tany amin'ny vidiny 7 ny metatra tora-droa. Ireo no isan'ny teboka entina aminao anatin'izao fandarana izao, koa saina renao anjo izany hatramin'ny farany. Ny faritra Atsimo Andrefanosy indray no niverenan'ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM. Ity faritra ity izay anjakany ny vahiny amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ireo tetikasa lehibe miendrika fivarotana tanindrazana ataon'ny mpitondra. Andaniny ny fanaovana varoboba ny tany amina hektara maro nomena ny sinota amin'ny vidiny 7 ariary ny metatra tora-droa. Ankilany ny fitrandrana fasimainty ataon'ny orinasa Toliara Saints. Toliara Saints, orinasa manao ny fitrandrana fasimainty ao amin'ny faritra Atsimo Andrefana amina velaran-tany mahery ny 4 alina hektara ao amin'ny commune 5 izay tanterahan'ny orinasa Australiana Ord Titanium Holding Ltd. Amin'izao fotoana izao manao ny asany mikaroka izay fasimainty izay ity orinasa ity ary efa échantillon antaon'ny maro no naondrana tany ivelany nanaovana fitsirina. Efa maro ireo voka-dratsy tetikasa iaina ny vahoaka eny fotony amin'izao fotoana izao na mbola tsy mitrandraka aza ny Toliara Saints. Rozy zany tamin'ny voalohany la voany avy eto nanomboka tamin'ny 2006 la voany avy rozy hoe nareo taninareo toy misy vokatsy ka taninareo misy vokatsy io ino ny fany placement taninareo zao iegny io egny misy taninaombinay egny misy hatsaky tany famolenay egny misy lolonay egny aby moa fandevegnany olo eto ka lafa nanao an'igny amizay rozy so na voampitaka anay hamiadrala nareo ho vili taninareo reo tany famboleanareo reo ho vili hamiadrala nareo eka hoy raha efa tao velo androany lolonareo reo hafindra hamboara lolo nareo ho miandrala lolo matanjaky ho lovanigny doriameny zay aby ny raha nataon'rozy hamboara nareo école hamboara nareo hôpitaly tsy misy avy raha iaby reo hatramizay ka hatramizao zahay zao tamitoy vonanao ese avao Toliara Saints nda rano hinominay nanzao fa ritsy aby nda gny fa tsy mandeha amizao nda ranonora fa tsy azonay manomboka amin'ny tany atao hoe kiloaky zao avao manday magnavaratsy zay zany ro mahazo ranonora amizao magnantimo jusqu'à Toliara tsy misy ranonora noho ny fiavian'ireo avao. Voafitaka hatreny am-piandohana izahay hoy ireo mponina, hôpitaly, sekoly, asa maro ho an'ny tanora. Isan'ireo nanambatam-bazana ny Toliara Saints ireo vahoaka teny fotony tsy nisy tanteraka hatramin'izao. Ny antony dia noho ny fangalara tany fasimainty Toliara Saints, ny tany plazinay Andaboy no nahatonga anay nanao fikambana vonina ary dia afaky nanampy anay koa ny fikambana mazoto satria izahay tsy manenky io Toliara Saints io ho amin'ny place la batterie Andaboy. No ny antony place la batterie Andaboy dia fivelomanay, filanay hany, filanay fia, io ro ivelomanay amiana ay reo. Io ilanay fia mandeha baka maraindray 6 heures zahay mila fia mivezo reo egny. Moly koa lafa misivy, mbeo koa lafa midi, moly koa lafa hariva. Etsy ankilan'izay, tsy manaiky ny trandrana ny fasimainty ny vahoaka any an-toerana ho fitsinjovana ny hoavin'ny taranaka faramandimby. Mijoro manohitra izy ireo na eo aza niezaka ataon'ny orinasa Toliara Saints sy ireo olom-boafidy sy olom-boatendry vitsivitsy izay mahazo tombotsoa mandresy lahatra ny vahoaka eny fotony. Ambaran'ny mpitondra fanjakana ho misakana ny fampandrosoana ao amin'ny faritra Atsimo Andrefana izay manakana ity fitrandrana fasimainty ity. Mivondrona ireo mponina manohitra ity fitrandrana ity amin'izao fotoana izao anatin'ny fikambanana antsoina hoe mazoto na miaro ny aina sy ny zon'olombelona ary ny tontolo iainana. Amin'izao fivondronana izao no anehoan'izy ireo fa tsy misakana ny fampandrosoana araky ny feo ahely izy ireo ary mijoro ho fitaratra. Ato zao le misy toera fanangonanay fia congélateur de ato zao le misy le panneau de taky zao zany ireo zany ny fia zay angoninay hajarinay ao tena fia maro. Ity zao valalatay tsy tianarany, toy antseraky tianarany, horita angoninay ato iaby reto horita,
ato zay amidinay 2 arivo anankiray fa lafa tahoranay ho simba tam'izahay tsy nana io fanangona azy io avily arivo raika avao. Nefa vilinay nanikitoa vilinay 4 arivo. Vilinay 3 arivo. Ka 3 arivo la vo vilinay arivo raiky maty jala zahay. Fa la mba nisany toy zahay zao vilinay 2 arivo na ty mba mahita bénéfice koa zahay 2 arivo partout. Ara le horita. Horita zao alanay 20 000 kilo amizao. Amidinay nanikity zao amidinay 30 000 kilo. Fa tamin'ny tsy fisiany raha toy avilinay 4 arivo, avilinay 3 arivo kilo satria tahora ho simba de aleo maty jala iny toy zay ho lo le enda. Isan'ny afantarana ny fokovezo ny jono. Ity sehampiariny ity izay tandodondoza amin'izao fotoana izao vokatry ny fisiny ny fitrandrahana. Antony, ho feno ireo akora simika tsy ho fatin'ny radioaktifa ireo zava-mananaina ambonin'ny tany sy anatin'ny rano rehefa hitrandraka ny fasimainty ny toly arsens. Ho maro arak'izany no very asa raha amin'ny roso ity fitrandrahana ity. Amin'izao ankehitriny izao, avy amin'ny fivondronan'ireo mponina, mihatsara ny sehampiarin'ireo vezo. Raha namidy faty antoka ireo trondro teo aloha rehefa hariva ny andro, nahazo vata fampangatsiahana hitehirizana ireo tsy lafo izy ireo amin'izao fotoana izao rehefa nivondrana sy ny fanolo-tanana. Mila frigidaire namany frigidaire ty mba hanampy mba ho limy efatsy mba ho eny fokotaninay telo sady hiarovanay taninay riakinay tiky mba tsy ho ravaravan'olo hanimba simba fa mba olo hanampy anay olo hanome vokatsoainay ro ilanay hanampy anay fa tsy olo handravandrava-taninay hanimba simba velomamponay roy. Ankoatrany eto amin'ny fokotany Ambohitsabo Toliara voalohany izay ivondronan'ireo fokovezo mivelona amin'ny sehampiarina jono. Misy ihany koa ny fikambanana hafa any amin'ireo komunina manodidina tafiditra anatin'ny toeram-pitrandrahan'ny Toly Arsens. Toa ny ao amin'ny komunina Ankilomalinika fokotany Benetsy izay ivondronan'ireo tany-tsapam-boly kabaro saingy olana ny tsy fampin'ny rano indrindra hatramin'ny nisiany ny orinasa Toly Arsens hoy ireo mponina. Betsaka la ny fizotrany voalohany aloha mety ho betsaka. Fa raha ity koa mety sarotsaro ny rano aminay aty sarotsarotsy koa raha tahamboly zao raha io koa zao probleminay voalohany io rano. Fa fitobagna azy mikasiky ny raha volagny hoe fa sy mainty zao ndra ny ranonay fa tsy ampy aby. Ny fiaignana aloha ny fiaigna la raky fantiagna azy aloha ho raty la io ro miroso ifitrandrahany eo. Fa la io ro mijano mety handroso ny fiaignanay aloha. La niaraky fieritseretanay azy raha vehivavy fa la io ro tsy mijano fa hiroso avao fitrandrahany fa sy mainty io maty raha. Nivondrana ihany koa ireo vehivavy ao amin'ny fokotany Ankiliabo ampiroborobo ny fiompiana osy any an-toerana. Tsy miandry ny fampanantenan'ny orinasa Toly Arsens ny fiompiana osy izay isan'ny afantarana ny faritra Atsimo andrefana. Toy zany ny tragno natokanay namboarinay ampy vehivavy eto Ankiliabo, tragno natoka hisy aosy reo. Roapolo efatsambo zao rozy afaky mampiadan-drozy soa tragno fa nataonay 5 mètres carré. De hazo baka agnala egny zany ny nataonay zahay ampela zany ny namboatsy an'io tsisy lelahy niaraky namboatsy azy aminay fa zahay ro nihalitany, zahay ro namitipitika an'iregny hazo rey de afaky miharo ao zany ny lahiny sy ny vaviny. De zay ny fomba fampipisy azy zany tsy azo avahy zany hoe miavaky ny place misy vaviny, miavaky ny place misy lahiny fa mifangaro ao rozy de ao zany rozy afaky magnome ny taranany. Hilitsy agnatin'ny osy, hilitsy agnatin'ny valana osy ato zany ao henan'izao. Ato agnatin'ny ty vala ty ato misy karazana fandiovagna. Rehefa tafavoaka ny vala ireo osy, misy ny olona efa natokana iandry izany. Fady ny mampiandrosy ireo vehivavy aty amin'ity faritra ity raha ny fanazavana hatrany. Tsy maintsy mivoaka izy mandeha amin'ny agnala agny amin'ny 2 km ou 3 km agny hoagny iarahan'le osy de misy karazana misy olo zany miamby azy avia. Misy olo miamby azy zany. Toy zany ajan'ny karamanay miamby an'iregny osy regny mandeha mivaly maraindray mampihina an'le osy. Amin'ny 2 ambin'ny folo avy etoa mampinondrano azy de misakafo koa le olo miaraka azy de lasa ndraiky amin'ny 2 amin'ny 9 hariva zany vao miditra agnatin'ny tragnony ao. Matata ny toetany, malaky miteraka ary mora ahitana sakafo. Ireo no isan'ny nanosika ireto vehivavy ireto hivondrana hiompy ny osy.
Fiompina osy zany tena mahavelona tokoa raha jerena satria ny osy miteraky isaky 3 vola ary tena mitombo kokoa. De zay zany gn'antony ny ompianay satria hitanay zany ny fandrosoana amin'ny resaka fiompiana osy. Gna osy zany io harin-drazanay eto gna osy. Ka lafa misy koa gny fanjakana hagnampy anay io gny tianay harefa malaky teraky raha eo malaky maro. Misy la tonga gna osy amin'ny 3 vola teraky igny gny raiky teraky 2, raiky teraky raiky la tsy maha teraky zay tsy maro. 3 zay. Ankoatra ny trondro sy ny osy, misy ihany koa ny fiompiana tantely ataon'ireo mponina izay miroboroba aty amin'ny faritra Atsimo andrefana tato anatin'ny 5 taona. Ty tantely ty zany tantely dia nalaina avy any anala na tiala. Ny ompianay ohatran'izao zany mba ho zatra olona mba azahoanay vokatra tsara fa tsy hoe ho tazana amin'ny tany na vato. Vokatra zao la mioty tantely zahay amin'ny kesika anankiray ty mahazo zahay ao amin'ny 16 litres. Zay zany azonay avy ao. 16 litres isaky nenim-bolana zany. Isaky nenim-bolana zahay mioty 16 litres. Zahay aloha gny mpivily mesa ro tsy aharaky. Laha ohatsy zahay ka ataotsika hoe ny efatsy eo zany tantelinay reny ty risinay ty de tena nilalambarotra zany zahay ho namarotanay azy. Ataotsika hoe niakatra ny Tananarivo ara nandesanay n'io tantelinay io. Zahay amizay zany tena mioty eo amin'ny 150 litres. Mandeha Amenarivo sy Ray aly zay de hoatrino. Tena havitanana trano etazy ara la ohatra ka ampy ny risinay. Mazava ny fanio-kevitry ireo mponina, tsy ny fitrandrahana fasy mainty izay iteraka voka-dratsy maro amin'ny fiainana andavanandro, fa ihany koa tsy misy tamberina andraikitra amin'izy ireo no ampandroso ny faritra sy ny firenena, fa ny fiarahamientany rehetra. Lova tsara ny tokony apetraka amin'ny taranaka fa tsy ho tany karakaina ho iatrany ny fanio-kevitry ireo mponina. Antony tsy anekena ny fitrandrahana. Madagasikara lovantsika, tompony anao, samy tompony isika. Fa isan'ny tranga iray aty amin'ny faritra Atsimo andrefana ary nanaitra ny mpanara-baovao ihany koa ny famarotan'ny fanjakana ny tany amin'ny vahiny amin'ny vidiny 7 ariary ny metatra tora-droa. Izany hoe 7 alina ariary no ivarotana ny tany-drazana mirefy 1 hektara. Ahoana no fitrangany izany? Nidina ifotony ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV FM nanadiady ny zava-misy marina. Eto Mangano Mara commune Antanimeva no misy anay amin'izao fotoana izao. Misy an'ity ivitoerana izay efa maran'ireo Sinoa ity izay manao ny fambolena izay nividy tany tamin'ny ariary 7 ny metatra tora-droa. Raha ny tetỳ an-toerana misy ireo mpiambina izay mirongo fiadiana, eo ihany koa ireo mpiasa, misy ihany koa ny milina anaovana an'izany fiasana izany. Fasana eo ihany koa ny ireo voankazo fihinam-boto ny tsinefy, ny goavy, ny manga, naniry tetỳ izay fiveloman'ireo mponina etỳ an-toerana no notapahan'ireo Sinoa tsisy teny miera avy hatrany dia nesorina hany ka mitaraina ireo mponina sahirana amin'izay fivelomana izay. Ankoatra izay ihany koa ireo hazo tsy fahita afa-tsy amin'ity faritra ity no tapaka sy nesorin'ireo Sinoa. Malahelo manoloana izany ireo mponina etỳ amin'ny manodidina izay mifototra amin'izay hoe fakana ny voankazo fihinam-boto, ny voatsinefy, ny goavy sy ny manga izay. Ireo no amelomany ny ankohonany, ny vady aman-janany. Nefa dia hotany notapahin'ireo Sinoa ka tsy hita very fanambola-velona ireo mponina etỳ an-toerana amin'izao fotoana izao etỳ Mangano Mara commune Antanimeva. Araka ny fanadihadiana natao tany an-toerana, ny orinasa Sebam izay orinasa Sinoa no mampiasa ity velaran-tany eto Mangano Mara ity izay maheriny 500 hektara. Voanjo no volena eto ary efa nanomboka tamin'ny taona 17 no nijinjany vokatra avy amin'izany izy ireo. Ivitoerana iray ny eto Mangano Mara ahitana ireto fitaovam-pambolena ireto. Misy mpiasa vitsivitsy ary embenana mpitandro ny filaminana mitambasy manao fanamiana sivily ny toerana. Malagasy miisa 2 no nampiasain'ity orinasa Sebam ity sy ireo olo-mpanjakana miray tendro aminy anoratana ny tany. Raha ny fitambaran'ireo tany efa novidin'ity orinasa Sinoa ity nosoratana tamin'ireto olona ireto ao amin'ny faritra Atsimo andrefana maheriny 3 hektara. Ny sefoko tany ny eo anivon'ny commune hatramin'ny tompona andraikitra ambony atao amin'ny firenena no miray tsikombakomba amin'ity fivarotana tany-drazana ity raha ny fanazavana. Zava-misy aty zany io taninay io zany navilany sokosoko zany taninay io, navilany be ny tanàny sokosoko vao io zany tany io fa lafy aby anany eo. Da tragno aty eo fa lasa aby fa bentanana zany ny volana hoe manao bentanana io fandehan'io raha tany lasany Sinoa io. Io gn'ataony
baka amin'ny président herigny ataony nanao an'io hoy ka tsy voasankanareo ndranareo hanao tsy voasankanareo hoy io. De io moa zay natahotra zay sa fe io moa filoam-pirenena zay de matahotra zany zay nanao an'io raha io de lasa sinoa io zany nanao an'io raha io. Fe io hazo velomanay toy amelomanay valinay aminanakay igny tsy nefo. Ka bakao amizay zany andeha ongikongindreo iaby tsisy tavela enany zao gny raha itoy. De gny azo raha azo mangarahara aza reo raha filevegnanay sa fe zay tsisy raha tsy misy raha vatampaty anoviny latsy reo lasa iaby reo ijerinareo teo reo zany nareo zany jeren'io iaby. Raha enany zao tena mahantra zay enany zao sa fe ny taninay lasa ny sinoa iaby iaby tena mahantra zay enany zao. Tsy lavitry ity orinasa misy ny toeram-pambolen'ny orinasa Sebam ity no misy ny EPP Mangany Mara ianaran'ireo ankizy eto amin'ny manodidina. Izao no efitrano ianaran'ny ankizy misy 20 ireo ray aman-dreny te hampianajanaka no nifandrombona nanorina izany. Ato fe ato tsy vita fa ny zaza mianatra aloha mety maromaro fa 20 ndranako agnatiny satria agny zaza anakireo 2 agnatiny io iaby io. Fe mbo tsy vita zay raha toy. Io moa volagny zay tsy misy mpagnampy ka alafano raha avao zany ro manao ezaky satria hagnasoatana. Iza nanamboatra anazy te? Rahay avao nagnamboatsy azy nany io. Io la tena ny mijaly, la tena ny mijaly satria tsy raha ho tafavoaky fa mipetraka antany eo avao. Ndraty na handraky moa siza zao tsy misy. Ataon'ndreo zaza agny zay zao ino? CI zao TD zao gny tongondreo zaza agny mizara telo satria zareo mbo tsy mahay aby moa fa vao amitoy ka. Tsy misy tanteraka ireo fampanantenana hoy ny fanazavan'ireo mponina saingy tsy afa-manoatra izy ireo. Ary tamy voalohany zahay naheno de hoe raha vao mikitika an'toy eto aneka tany toy fanjakana mivarotsy azy io ka mety vahotsy nareo fokon'olo satria lalagna ro mamehy anareo hoy ngahy bebe ny tanàna nangovitsy amizao zahay natahotsy. De le restoro angambany tsy misy zavatra hitanay zao tsy namboara bazary, tsy namboara hôpitaly, tsy namboara fampianarana. Io zao jereo fa io gny EPP toy Mangany Mara zao i le ato. Nefany agnato igny tena niboahany toy tany toy nefa tsy misy tombotsoa. Zay gny mahatonga ahy mijoro satria zaho solony tena ny vahoaka arivo masikoro arivo lahy amin'ny toy fokotany Tanimeva amin'ny commune Tanimeva ato. Ny fanadihadiana natao an-trano no nahafantarana fa na tany-mpanjakana na tany manan-tompo bodony ity orinasa ity avokoa. Isan'izay tafiditra tamin'izay tany lasany izay ny tanin'ny Rebio Pakokely izay amina hektara maro. Tany izay novidiana tamin'ny fanjakana anaovany Kijanan'omby. Taty aoriana nefa namidiny olo-mpanjakana tamin'ny orinasa Sebam indray ny tany. Nitory teo anivon'ny fitsarana ny tompo tany. Mahitoriako androzy io amin'ny familiandreo any tany io, reo tsy miaragna amiko. Fa marobaro tsy fahatany avao nefa zao nampandoa voiny tany io navidindreo amiko tamy voalohany nandoa Fakodrala. Bakeo amizay ndraiky koa avidindreo ndraiky koa nandro zao manao varodroe ko malahelo ko mitory amin'ny tany io. Satria depasiko maro agnatiny ao. Navidindreo amin'ny Chinois. Navidindreo 7 aly par hectare ny tany. Bakeo amizay volandreo mivola amizay reo hoe amboara jiro fanjakana tsy manandrala ka amboara jiro tany io zay hamiliandreo azy amin'ny Chinois. Ny 12 Mey teo no niakatra fitsarana ny raharaha tao amin'ny lapan'ny fitsarana Morombe. Ankilany ny mpitory Rebio Pakokely izay nisoloan'ny mpisolo vava azy tena sy nitoriana avy amin'ny orinasa Sebam. Resy ny orinasa Sebam araky ny didim-pitsarana. Le didy mivoaka teo zany de nisy ordonnance mihitsy tsy mamela an'le sinoa hiditra eo sy ampiasan'le tany. Le tany moa zany efa vitandrareo laboro ary ngeda be izy io satria raha topazamasy de tena lehibe tokoa ny hektara maromaro satria aty avaratra aty misy 4000 hektara mihitsy ny lasa. Zany hoe ahany daholo ny tany nombon'olona sy rehetrarehetra ka ny didy eto zany rehefa naka ordonnance taty zahay de nekemy fitsarana hoe ajanona aloha ny fidirandreo sinoa reo amin'ny tany io sy ny fikitikitiany azy de nanao opposition zoan'le olona ihany koa nanao opposition. Olona sady mpanova ny mampanova mivarotra ny misolo tenan'le sinoa zavatra ohatran'izany manjavozavo be amin'ny fangarana tany vahoaka ohatran'ireny ka de tsy niretracté ny tribunal zany le ordonnance nameny fa mbola namafisiny ihany tsy afaka miditra eo sinoa ary tsy tokony ampiasany io toerana io. Ankilany nisolo tenan'ny orinasa Sebam no sady isoratany tany ampiasain'ireo sinoa nanizingizina fa manana ny rariny. Kanefa na zany ary tena mey dia manana ny rariny hatrany tsy tena mey miady fa ny taratasy sy ny famarinana satria zahay mieritreritra ny vatanay manana ny marina, manana ny acte de vente rehetrarehetra izay natolotry ny fokon'olona ho anay le tany eo anoloan'ny be ny tanàna sy ny fokotany Bebarasy
io moa tsy atao iadina fa natao andaninan-javatra. Ny orinasa SEBAM tompoko raha mikasika ny tany be parasy, ny orinasa SEBAM dia manana contrat amin'ny tenako satria ny tenako no tompon'ny tany ao be parasy araky ny acte de vente izay fampanaovana amin'ny fokontany be parasy. Tany manodidina ny 200 hektara no tafaverina tamin'ny vahoaka. Mbola anarivony hektara nefa no anjakan'ireo sinoa ato amin'ny faritra Antsimo Andrefana. Tapahana ny hazo sy izay ilain'ny mponina eo amboniny ary tsy azo idirana ny toerana toa ny eto Befandriana Atsimo. Tsika zao tia amin'ny Befandriana Atsimo ty zao anisan'ny tany namidy 7 metre carré. Tany mamokatra, tany malagasy, tany tokony iainan'ny firenena zany, tokony iainan'ny vahoaka malagasy zany, lasa sinoa. Inona teo amboniny teo taloha zany? Teo amboniny teo zany hazo. Tao ny hazo mangarahara izay anisan'ny hazo ampiasaina amin'ny kolontsaina aty. Io zany fanaovana ampiasaina amin'ny fanaovana vatapaty. Teo koa ny voatsinefo. Voatsinefo zany isan'ny amidin'olona aty, fiveloman'olona aty, tadiavan'olona vola. Rehefa tsy vokatra ny fambolena na tsy tonga ny latsakorana, rava daholo ny voatsinefo rehetra, lasa ny sinoa ny tany ty de milliers hektara maro ny lasa amin'ity. Tany nomby izy ty, tany ombona ny commune, tany ombona ny fokon'olona, izay tsy azo idirana tsony amin'izao, tsy azo atao ninona tsony amin'izao. Fa lasa ny vahiny zany izay tsy hita hoe mankaiza iza mahazo tombontsoa amin'izany, iza ny tompon'andraikitra tokony hiaro an'le tany malagasy zany. Olana kely izay no isokajian'ny ben'ny tanàna n'Antanimiheva ity fivarotana tany amin'ny vidiny 7 ariary ity ary mahery ny 10 hektara no efa lafo teto amin'ny commune Iadidiny raha ny fanazavany. Izy io raha tena marina tsy de problema. Aty aminay aloha zahay tsy manana problème na tany fa ny problema kely misy société SEBAM zay chinois eto aminay eto zany fa Befandriana ary moa zany no fonenany fa tsy le chinois mihitsy no nividy tany fa misy gasy ireo no nividy an'io tany io. Ny fanaran'le chinois sy le vazaha moa le gasy no tsy hainay fa zahay zay namaro de tsy misy noterena zany. Kotina angamba raha kotina fa tsy tadidiko fa be any amin'ny 1000 mahery fa tsy haiko ny ambiny. Tsy haiko ny ambiny 1000 mahery eo fa tsy haiko ny ambiny. Olona maro no very fotom-pivelomana vokatry ny fivarotan'ny fanjakana tany amin'ny vahiny. Toa ireto fianakaviana ireto izay mivelona amin'ny fakana tsinefo any anala avadika ho vola. Raha tetỳ amin'ny manodidina ny trano fonenany no akana ireo tsinefo teo aloha, mandeha kilometatra maro vao mahita izany amin'izao fotoana izao. Notapahiny orinasa SEBAM ny hazo. Toy agnatin'ny fivelomana atoy. Ka lafa tsy misy ny tsinefo lany ny taranakinay. Fa amizay tapatampaha amizay tsinefo ty tsy mahafaly ny fonay raha ipitimpo azy. Zay io. Aligny fototsy. Zay ny tsy mahafaly ny fonay fa ity foto belomana atoy agnasanay ny anakay, ngaminay atoy tsy misy rano. Sinoa reo manampatampaka azy mahatserika anay amizay. Sahirana ireo vahoaka any amin'ny faritra Atsimo Andrefana amin'izao fotoana izao. Miaro ny taniny tsy hotrandrany Toliarsenjy akana ny Fasimainty fa ihany koa tsy hovidiny ny vahiny amin'ny vidiny 7 ariary ny 1 hektara. Raha tsy mijoro ny vahoaka ho lasan'ny vahiny tanteraka ny faritra Atsimo Andrefana. Tsy anaiky hofitahana intsony anefa ny vahoaka hoy ny faneho-kevitra izy ireo. Toliarsenjy aminay anaka mamitapitaka avao amiamiany koveta zao. Koveta zao va io tsy vaky 500 zao. Io voavilinay miriakinay roy koveta io. Ka no ekolazinananay za 2 aly saky sambola mbo voalohanay aja 3, aja 5 sambola. Vosanjaky koveta 500 zao tsy voavilinay. Izay vao fitapitandrozy anay. Ajanony ny fitrandrahana Fasimainty sy ny fivarotana tanindrazana amin'ny vidiny 7 ariary ny metatra toradroa hoy ireo mponina. Reo zany tsy ilanay ho etoy. Fa mba ilanay zahay mpamelom-poegna avao ro hiainegny zahay mpitsangatsanga olo mpandehandeha mpitsangatsanga amin'ny laboratérie reo mbo hiainegny. Fa tsy olo hanjavatanay, olo hampotiky fiainanay zahay mandehanjiaky. Zahay tsy hamily ny taninay. Fa laingao gn'anakay ho maty. Tsy hinan-kany fa tany toy. Hatreto zahay tsy mamily ny tanin-drazanay ho an'ny vahiny. Tsy mamily ny tanin-drazanay ho an'ny fitondra fanjakana. Hamelomany ny vady amanjanany ka ny taninay atoy. Hatreto zahay miizingizy ary mbo magnambara aminareo mpitondra fanjakana fa tsy hoenkegninay ny fitrandraha ho avy aminay atoy. Madagasikara de toerana
tanàna manan-karena. Avelao ny gasy no hitrandraka ny harena ato aminay fa tsy ny vazaha akory. Ny asa fivelomana efa ataon'ireo mponina toa ny fambolena sy ny fiompiana no tokony ampiana ahafahana mampiroborobo izany fa tsy ny fivarotana ny tany ho hiatrany ny fanazavana. Mahaheno raha eto fa maro ny resaky mandehandeha agny fa ho avy ny fatrandraha zao fa sy mainty zao. Tsy enkena io gn'antony manimba anay vehivavy mampitondra takaitra ho anay fa ny ilanay laha misy ny fitondram-panjakana mahatiaro ny fijalianay tsy ny taninay ro havily fa ny ilanay koa hampiara hay rahay atoy mpamboly tantsaha malinike azotro fagnampia zao ibakagny havonjy anay hampamboly akoa rahay kabaro iasa pompo kirakiraky vilazinay toy ankiliabo toy misy vilazy sivy iasa pompo toy mba hazo rano malio rahay fa tsy ny tany mainty fa sy mainty zao ro hotrandrahy bakagny havily taninay toy ro hatao zao ro vahaola tsy vahaola nzay fa havintsignanareo ambony agny. Malagasy maro no manambola afaka ny vidiny tany amin'ny vidiny ividiana ny orinasa sebam azy io hoy ny filohan'ny fikambanana Masikoro. Koa nahoana no tsy namidy tamin'ny mpiray tany-drazana. Zay moa ny zavatra mahagaga satria io tany io zao dia navilindreo dala 7 1 mètre carré. Ka ny zavatra mahagaga dia izay ny raha mahagaga raha ohatsy fa izay ny ro namarotany ngai be ny tanàna ho nampitsofoana ny reto sinoa reto atoy. Aleo ny kaiky ny vahoaka izay mpanambola eto Madagasikara eto. Hoe aiza le olo mpanambola zay zanatany na teratany eto Madagasikara. Fa hamidinay toy taninay toy fa be fahasairanana be zahay ato. Tsy ho nisy raha tahaka an'izao ane. Fa resaka fialonana, famotehan'ny vahoaka madinika. Zay ny zavatra hita masoko. Fialonana n'izay olo mpiarabelona aminy eo amin'ny tanà amin'ny kominy tany Mevatoy ato. Nagnato anefa ny misy olo mpanambola tokony ho navoavily an'izay ny azony igny. Ho ny mbola afaka ny velomantsika malagasy zay raha zay. Fa amitoy azony sinoa enany toy dia fa agnisan'ny fahatserehany mahazo anay satria karazana hoe avilin'olo ny vatanay. Ny vatanay mihitsy any avilin'io fa tsy raha hoe tany toy avilin'io fa tena ny vatanay satria gn'olo zany noho ny mosary enany zao noho zany firafidraha volagny tsy mety zao dia agnisan'ny malahelo ko ny mahatonga anakay mijoro eto. Raha atao ny kajikajy tsotsotra ampitahaina amin'ny toerana iray eto Andrenivohitra. Raisina ohatra 67 hektara manontolo avaratra hatreny atsimo andrefana hatreny atsinanana ahafahany tsirairay mahazo saran-tsaina ny zava-misy any amin'ny faritra atsimo andrefana amin'izao fotoana izao. 5 alina sy 9 sy 4 tapitrisa ariary izay no ividianana sinoa ny velaran-tany toa ny etsy amin'ny 67 hektara. Ny zava-misy any an-toerana nefa mahery ny 3,000 hektara no lasan'ny orinasa sinoa sebam. Izany hoe avy 570 eny amin'ny 67 hektara no lasan'ny sinoa. Ny tsirairay no makasaran-tsaina izany. Finy fivarotana tany-drazana amin'ny endriny vaovao no ataon'ny fitondrana HVM sy ireo olom-boafidy sy olom-boateny vitsivitsy amin'ity fivarotana tany 7 ariary ny metatra tora-droa ity. Sarotsaromana amin'ny fampiasana ny malagasy isoratan'ny tany saingy izao fantatry ny be sy ny maro izao. Ho an'ny mpanara-baovao raha misy ny finiavana ampandroso an'i Madagasikara tsy ny fanomezana sehatra ny vahiny amin'ny alalan'ny fitrandrahana sy fanomezana tany toa ity nentina tanatin'ny fandaharana ity no vahaolana. Tsy ny fanaovana letrezana idirana amin'ny zone économique spéciale ho tombontsoan'olombitsy sy teratany vahiny no vahaolana fa ny fanomezana sehatra ireo vahoaka eny fotony. Ny tany-tsapam-boly sy piopy no tokony atosika omena sehatra ivelarany na io eo amin'ny tany ny masom-boly fa ihany koa ny ara-pitaovana. Amin'izay fotoana izay tsy ho resaka fotsiny ihany ny filazana fa aleo tena ra-tsakafo i Madagasikara ary ho sopotra ra-tsakafo aty amin'ny ranomasimbe Indianina. Ilaina mpitondra ny homana sy nanomana nefa izany ary manana politika matipaika ahafahan'ny malagasy misitraka ny taniny. Mpitondra iaro ny tombontsoa ny vahoaka malagasy maro anisa no afaka manatanteraka ny fampandrosoana ny Madagasikara ary mpitondra tsy tonga tampoka teo amin'ny fitondrana fa manana ireo vahaolana amin'ny fahasahiranana ny anjadiny ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Tomboko lahy sy tomboko vavy hatreto ihany koa no fiarahako taminao tamin'ity fandaharana ity ankasitrahako fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadino azonao ataony manaraka izao fandaharana izao anatin'ny tranokala tv.cool.mg na manao hevitra mivantana amin'ny page Facebook Cool TV FM. Velomary tompoko.